Miarahaba tsika rehetrarehetra inao fa salama tsara sika androany sika resaka mikasika ny message subliminal isitaka kely mikasika ny info politique anglo androany dia resaka mikasika ireo message subliminal izay niteneniko foana atao anatiny izay émission nataoko hatrizay lohany andehananany lohany anomboantsika dia mba misy preuve iray nomeko ny olona anankiray izay nanoratra taty amiko ny teny hoe tsy mampino ilay mpitondra ny Gasikara izay double nationalité dia omeko anazy ny preuve androany satria misy olona manana mauvaise foi izay manoratra manao commentaire manoratra taty amiko Andrimatoa Yves Roger Radioelina dia niady teo ankilan'ny France ady tamin'ny Algérie dia raha maharaka tsara dia tokony fantatra hoe ny ancien combattant izay niady ho an'ny France taloha na izay olona niady ho an'ny firenena anankiray dia mahazo alalana mangataka nationalité na mahazo nationalité automatiquement noho izany ady nataon'izy ireo zany nahazo nationalité avy amin'ny rainy izay colonel tamin'ny zany fotoana izany dia avy amin'izany no nazahoany nationalité alony anomboako misy resaka mikasika an'le resaka soahazo le resaka bitroky dia le resaka tamin'ny farany hoe esorina ireo gasy dia omena vahiny ny toerana izay hipetrahan'izy ireo toy izany dia misy namana anankiray izay nanao commentaire nomeny araka nomeny miaraka amin'le anarany tanàna izay hiarany zavatra ohatran'izany ao Nosy be Helville isaorako betsaka misaotra betsaka anao nanome ny anarana satria zavatra ohatr'izany dia ampandroso ny vidéo antsika ampandroso indrindrandrindra ny Madagasikara ao Nosy be Helville ny Antsatra Bovoa dia ao amin'ny Antsatra Bovoa Nosy be Helville dia misy tranga mitovy amin'ny nahazo ny bitroky satria rehefa misy toerana itrandrahan'izy ireo arenakibony tany dia sorona le olona dia omena vahiny ilay toerana toy izany ihany koa ny Nosy be Helville moa efa fantatsika amin'le nosy touristique anazy dia zany ihany koa mahatonga an'ireo olona ireo izay sorona dia anaovan'ireo olona ireo trano na orinasa eo ihany koa ny famboarana lalana izay amin'ny mikasika ny Ambilobe manohany Ambilobe sy Voemara dia amin'izao fotoana izao io fanamboarana lalana io dia mikatso ny vadika lasa fitrandrana arenakibony tany izany zavatra zany dia tsy tenenin'ireo mpanao gazety na tsy ianao amin'ny ainao manjery fa dia olona izay any toerana no miteny amin'ny info éveil satria misy tsy mitantara azy ireo misy ny mifatahorana ihany koa dia ny fanamboarana lalana manohany Ambilobe sy Voemara dia lasa fitrandrahana arenakibony tany mitrandraka volamena mitrandraka vatsoa ireo gasy izay ataon'ireo sinoa ataon'ireo vahiny fa tiako tsindrina kely aloha satria matetika miresaka vahiny matetika miresaka vazaha tsy vazaha rery ihany tompoko no ratsy ary tsy migasy rery ihany koa tompoko no ratsy na tsara ny olombelona eto tany mitovy misy ny olona ratsy misy ny olona tsara ny vazany hoe ny akamarozana eto ambony tany matetika betsaka pourriture loatra dia zany mahatonga ny tia tanitsika ty simba tsy ny vazaha irery ihany tompoko tsy vazaha rehetrarehetra no nandeha nanjanaka ny Gasikara tsy ny vazaha rehetra no nandeha nanambevo ny Afrika na nandeha nividy ny afrikanina izay natao andevo na nivarotra izany fa misy tsy kobakoba miaraka amin'ireo afrikanina misy tsy kobakoba miaraka amin'ireo gasy dia ireo olona ireo zany hoe ny afrikanina izy ihany no mivarotra ireo afrikanina nalefa natao andevo lasa andevo taty Europe sy ny manodidina toy izany ihany koa ny Madagasikara dia ny gasy ihany no mivarotra ny gasy mitovy aminy lasa natao andevo zany hoe ny akamarozany ao Madagasikara dia ny mpanao politika no tena manimba ny Madagasikara ny eto ambony tany dia ny mpanao politika no tena manimba izao tontolo izao dia ny resaka politika ny resaka religion ary ny resaka mpandraharaha ny resaka affaire
ireo zavatra anankitelo mikambana ireo dia anisany manimba izy ao tontolo izy zao. Ny ankamarozany ny vazaha misy vazaha maro izay manambady gasy na mananamana gasy izay manokatra association fanampina ny gasy fanampina ny Afrika ary misy ihany koa vazaha maromaro izay manangana association manampy ny gasy manampy ny Afrika ary manao bénévolat fa tsy mila tambony izy ireo. Resaka mikasika ny message subliminal amizay tsika proof iray omeko ho an'ilay olona zay miteny foana hoe mila proof satria tsy fantatro na mila vano na tsy fantatro na tsy mino na tsy de maharaka loatra lay olona dia omeko proof resaka tsotra message subliminal zay ampiasain'ireo mpanao politika no ho resahantsika androany ny message ho resako aloha dia mikasika an'le logo ny UEM na nokafana ny feuille de route ny UEM dia tamin'ny 26 janoary 2018 tao Petit Palais à Paris. Dia raha miresaka 26 janvier 26 enamboropolo janoary dia tokony tonga ao an-tsainy gasy ray manontolo hoe izany daty enamboropolo janoary zany dia na daty fahatsiarovana ny lundi noir tao Madagasikara tamin'ny 26 janvier 2009 enamboropolo janoary 2009. Tsy fantatro na coïncidence na fanahenina fa raha miresaka message subliminal tsy coïncidence mihitsy nataon'ny reto olona reto fa misy dikany daholo ny zavatra ataon'izy ireo misy dikany daholo ny daty. Tizo resaka logo UEM iangaviko ohatra ka mampafatitra anazy zany dia mba jerevy mandeha amin'ny Google zay afaka na mandeha amin'ny na amin'ny téléphone na amin'ny ordinateur dia jerevy lay logo ny UEM dia misy karazany telo ny zavatra miafina anatin'ity logo ity. Raha mijery ilay logo misy karazany telo ny couleur dia orange, marron ary violet. Zay dia fa couleur anankitelo zay dia misy zorony anankiefatra ilay logo. Zany raha couleur anankitelo miavy akambatsika no matematika kely tsika ny zorony anankiray ambany ohatra akambatsika am'le zorony ambony couleur telo de plus en les couleur telo aty ambany dia lasa anakienina de la am'le couleur amin'ny ilany avia am'le couleur telo am'le ilany am'le ambony sy ny aty ambany de lasa 3 plus 3 6 de donc ty 666 avy hatrany le izy fa 6 3 plus 3 6 3 plus 3 6 de hodidinao satria misy zorony anankiefatra ilay izy de teto atsika zany efa nahazo 66 am'le zorony anankiroa de le am'le zorony anankiefatra izy de lasa 6666 izay le message miafina anatin'le le subliminal miafina am'zany de le zorony anankiefatra satria le zorony anankiefatra isahana manomboka am'le zorony ambony dia 666 le izy de manisa avy aty amin'ny kavia na kavanana zay amakinao anazy dia 666 any le izy fa ilay zorony efatra no afenina le subliminal anatin'le izy de tsy hitatsika ilay le 666 fa lasa ohatrany hoe am'le conscience tika de lasa 6666 tsy hita ny conscience fa le inconscience tika no mahita sy mistocké azy ao anatin'ny loha dia rehefa matory zay le zavatra nystokevan'le inconscience na lasa nofo le izy na lasa arakaraky n'le fampidina couleur dia na soit izy lasa ohatran'ny zavatra mampatahotra lasa zavatra mampalahelo lasa mahazavatra mahasorena na manona de miady am'le comportement le olombelona le resaka message miafina de zay le resaka couleur de raha jerefatsika le izy dia resaka cœur manao sa cœur andray le izy ohatra ka resaka zay couleur zay le couleur manao sary cœur anazy orange dia mifanika kely amin'ny cœur anazy de misy ambony kely marron izay midina manantona ny orange aty ambany
de jereo ohatran'izay ihany koa ny aty ambany misy cœur orange mifainaka dia violet manantona le orange aty ambany dia akambatsika manao matematika am'le resaka cœur dia misy cœur anakefatra ka fijerevantsika azy iny ajanontsika eo iny cœur iny fa iny cœur iny manafina an'le chiffre fa ny message miafina zay tena tian'le olona atao zany hoe le tena manandanja aminy fa sainga fenina amintsika izay mijery dia misy chiffre 9 zany hoe mivadika aty am'le orange le izy na avy aty amin'ny violet de lasa 6 fa ny anaovana anazy le hibrouillevana ny lohantsika am'le miafina ao anatiny dia manantona ny teneniko teo le resaka cœur le marron manantona le orange aty ambany de donc le 9 manomboka am'le anton'le marron ambany le tango de mifaingoka ambony de lasa 9 avy aty am'le violet de mifaingoka kely dia raha resaka afadika anao ndray le logo de avy aty amin'ny violet ndray izy de manao 6 mifaingoka avy aty amin'ny orange de azonao avadika am'izay rehetrarehetra madinao anazy fa le zorony anakefatra dia manome 9999 de raha avadikanao izy de manome 6666 fa araka n'le niteneniko teo le miafina masubliminal anazy de le zorony efatra de lay le zorony efatra zany de lasa raha le conscience-tsika mahita mijery de miteny hoe tsy possible zany fa 9999 no eo ary raha avadika aza io de manome 6666 ilay subliminal anatiny de le faha efatra n'le chiffre satria le 999 de raha avadika de le 666 zay ny tena chiffre miasa amin'ny eo fa juste hoe mapiafina mba tsy ho hitan'le les consciences tika no anasina an'le zorony efatra ny ndao voaka kely any ivelany ndray tamin'ny élection présidentielle de ny azony score nazony président Emmanuel Macron dia 66,06%. Le message subliminal ao anatiny tokony tonga de raha naharaka an'le zavatra teneniko teo de tokony tonga de ho fantatrareo fa ny zavatra miafina ao anatin'izy io ao dia ny 0 zany hoe ny virgule 0 zay no miafina ao anatiny ao sa lay elite moa nametraka an'ireto olona reto dia mba anafenana an'le izy am'ilay conscience tika olombelona dia natao hoe 66,06%. Zany hoe raha lainao le virgule 0 dia lasa 666. Zany hoe le 0 dia mba anafenana an'le conscience tika mba tsy ahita an'le izy mba fa le inconscience no mahita an'le izy hoe le 666 ny tena tiany ty olona ty zany zany hoe tokony efa fantatra le resaka elite teneniko isan'andro le resaka franc-maçonnerie ireny olona ireny zay olona tena mpanompo sampy ireny olona reny no mametraka an'izy ireo dia tsy maintsy misy an'io chiffre 9 na 6 mivadika ireo daholo nataon'izy ireo omeko ohatra anankiray indray neny Mélenchon la France insoumise raha jerevanareo indray lay logo io izy apetraka eo de averimberiko eo 6 de mifaingoka kely aty ambany dia raha avadika anao iny de lasa 9 de raha zany hoe fa anankiroa le izy 6 avy aty ambony de 9 ohatrany hoe 9 izy raha avadika anao fa lasa 6 izy io satria ny 9 sady mivadika ho 6 no mivadika ho 9 dia raha mieritreritra vetrany nareo hoe non c'est pas possible 66 io va ty 66 les zavatra miafina anatiny de le insoumise la France eo ambony bleu iny ny subliminal naferana ny masotika natao bleu lay ambony fa lay aty ambany lay insoumise ambany mena les chiffres 6 anankiroa 66 rouge mena de le soratra eto tsy natao coïncidence io fa natao exprès
le soratra eto ambany natao mitovy am'le couleur an'le 6 eto de izao le insoumise 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 donc ça veut dire 999 avadio kely le insoumise rehefa voakambanao le 9 de miaraka am'ty le 9 avy aty ambany izay navadika an'izy ireo zany raha vadika le izy ataony avy aty ankavia de lasa 9 zay amadibadinao an'io eo dia 666 na 999 le izy dia mbola omeko anankiray ihany koa mbola resaka politika ihany nijanonantsika tamin'ny fifidianana nataony François Mitterrand tamin'ny 1988 dia nandefa ny sariny tao anatiny générique ny vaovao journal ny antenne 2 izy izay miverina 7:20 2949 de akambany le izy 2 de misy 9 farany de misy 4 2 plus 4 ça fait 6 et donc io misy 9 anakiroa 4 plus 2 6 dia avadio le 9 anakiroa de lasa 66 donc mbola eo ihany le 666 fa ilay message subliminal zay nalefa ny tompoko dia anatin'le générique ny antenne 2 io izy nalefako io anatin'le générique ny antenne 2 dia misariny ataoko zoom le izy na verimberiko am'izay azonareo stoppena atao pause de jereo ny sariny François Mitterrand ao anatin'ny antenne 2 ny tiako tenenina am'izany ireo zavatra ataon'ireo mpanao politika ireo dia misy dikany daholo fa tsy ataon'izy ireo hoe resaka coïncidence le izy amintsika zay amintsika olo-tsotra dia mieritreritritsika hoe coïncidence na le nombre nisy ehoan'le générique ny antenne 2 les 2949 avadivadio le zay no le ma subliminal anazy de le 9 anakiroa ambony de le chiffre 2 c'est les 4 tsy natao coïncidence izy io fa natao exprès mihitsiny am'izay mba ile inconscience ihany no mahita anazy fa tsy le conscience tsy le mahaolona ireo zavatra reo mantsy matetika resantsika hoe resaka élite le élite resantsika hoe ny arenakibon'ny tany no manome énergie azy ireo mibaiko izao tontolo zao izy ireo no mibaiko ny info mibaiko ny banque mibaiko ny rehetrarehetra ny fiangonana religion izy ireo mibaiko rehetrarehetra fa saingy tsy ny arenakibon'ny tany mihitsy fa na ny resaka vola fa izany de zavatra ampiasain'izy ireo izay hitazomanatsika izany rehetrarehetra zany fa ny tena manome énergie zay ny tena mampivelatra sy manome hery an'ireo olona ireo dia isika olombelona inona ny antony trandraka pétrole ohatra dia ny tena foy be ny fitrandrana pétrole na ny fanambakana izao tontolo zao resaka pétrole aloha dia États-Unis ny foy be le élite fikambanany reto élite rehetrarehetra reto dia ao États-Unis ihany koa inona moa ny atao hoe États-Unis États-Unis zany hoe état anankiray de hitambarany olona ikambanany olona rehetrarehetra zany hoe ireo olona ny chefin'le élite dia ao États-Unis izy no mibaiko ary tsy maintsy mikambana ao daholo ny état rehetrarehetra zany hoe dikan'izany ao États-Unis ny lehiben'le élite de ao États-Unis no mibaiko ny rehetrarehetra eto ambony tany zany mahatonga raha vao resaka pétrole na resaka inona ny banque foy be tsy maintsy any tsy maintsy États-Unis daholo karakaranazy ary zany ihany koa natonga n'le affaire le nisan'le World Trade Center le resaka bourse satria avy ao États-Unis no mibaiko ny rehetrarehetra nidina ambany de ambany mihitsy ny boursan'izy ireo tamin'izany fotoana zany de nanaovana n'le avion nandrava ny World Trade Center zay nafatisana olona maromaro ireto olona reto sady tsy biby no tsy olona zavatra ao an-tsainy fa tsy fantatra hoe inona fara misy zavatra tian'izy ireo atao na de misy olona na misy zazamena na misy inona tsy mirara olona ireo fa dia le zavatra tiandry zareo le tanjona tiany andehanana ihany no ataony zany no natonga an'ireny satria ambany be ny bourse
dia mba ivarotana resaka arme satria iresaka arme sy resaka olona fivarotana olombelona trafic d'humain na trafic de drogue na resaka trafic vente d'arme zay no tena azahoan'izy reto vola de zay natonga an'ireny Westred Center ireny isika no tereniko teo no manome lanja no manome hery an'ireto olona ireto ary isika ihany koa eto ambony tany ho an'ireo olona zay manao mampanjaka manome andriamanitra ny vola dia hoazavaiko kely ny vola dia samy tsy misy tompony isika rehetrarehetra eto ambony tany fa mihindrana ireo vola dia natao hitazomana atsika satria raha isika miasa isika de miasa ho an'ireo elita reo mitrandraka pétrole itsika tsy le elita mihitsy nandeha hitrandraka pétrole fa isika vahoaka isika mamboatra lalana inona nanovantsika lalana isika aloha mamboatra anazy fa tsy ny elita mihitsy mamboatra azy hitaterana ireo arenakibony tany hitondrana ireo arenakibony tany ho an'ireo olona ireo raha mitentsika zany hoe ianao zany lalana amboarina satria raha tsy amboarina io tsy afaka mandeha eo sika rehetrarehetra ny mandeha avion izy no manamory azy mandeha sambo izy no manamory azy hitondrana ireo arenakibony tany sy ireo pétrole de mbola isika ihany koa fa tsy ireo elita ireo mihitsiny misy ndray ny hiteny hoe izahay miasa fa ho an'ny fianakavianay ça c'est vrai miasa ho an'ny fianakaviana ny olona rehetrarehetra eto ambony tany dia miasa ho an'ny fianakaviany mba ananana vola hividanana sakafo fa kosa indray raha miasa dia ny vola azonao makaiza tonga ny farany volana na voalohany volana mandray karama dia tsy maintsy miverina any amin'ny banque iny vola iny na any amin'ny marché na any amin'izay marché andehananao ilay vola hiatsenanao satria vao tonga ao aminao iny vola iny efa misy zavatra be da be miandry azy na andoavanao fatrandro na andoavanao crédit na nanaovanao prêt immobilier na andoavanao jiro sy rano na iny vidiananao sakafo mividy sakafo anao de mandeha any amin'ny zay vidiananao sakafo na marché na ireny grande surface reny de reny grande surface reny ndray amin'ny fiarany herinandro na isaky ny tapabolana na isaky ny farany volana mandefa nyreny recette reny any anatin'ny banque izy moa les banques elita no mibaiko azy donc les vola makany anatin'ny banque tsy maintsy mandeha any amin'ny reny elita reny de raha resaka indray hoe prêt immobilier raha ny olona manokatra compte bancaire dia ny zavatra anontaniany ireo mpiasan'ny banque reo voalohany dia inona ny asanao inona ny zavatra anananao misy moa dia ataon'izy ireo resaka assurance mba hitazomana anao amin'ny zavatra anananao dia anontanian'izy ireo hoe montant inona ny zavatra assurance habitation tiky tenena montant ohatrinona ny anananao trano ohatrany hoe ny zavatra vatosola resaka volamena zavatra misy valeur ao an-tranonao dia ireny zavatra reny tazomin'izy ireo amin'ny archive dia ampiasaina izy ireny rehefa andehanao prêt immobilier ianao resaka chiffre anao nanan'izy ireo fa ao amin'ny banque tsy misy vola fa ilay volantsika andeha aminokatra compte bancaire ireny volantsika ireny no vola mahabanky ny banque ary ilay tany ilay pourcentage omentsika irezana bola ho alohantsika ho an'ireo banque reo no vola no misy fa ry zareo reo tsy misy vola chiffre no ampiasain'izy ireo ary le chiffre ho an'izy ireo entre samy banque no alefa any amin'ny comptetsika zany hoe antanina ny asanao raha ohatra anao mana ampikarama tsara dia omena prêt satria le volanao ilainy ao aminy tsy misy vola antanina ny zavatra anananao manao mila manome apport anao zany hoe vola aloha zay vao omena an'le prêt dia ilay zana-bola omentsika ireny no vola fa le vola omenantsika dia le chiffre zany hoe resaka chiffre n'izy ireo fa tsy misy vola dia resaka prêt immobilier dia nahazo prêt immobilier anao zany dia vidy trano dia mipetraka ao rehetrarehetra dia mieritreritsika hoe ana le trano na dia mandoha isam-bolana aza misy ihany koa ny sasany efa nahavita aloha an'ilay volan'ny prêt immobilier dia mieritreritra hoe azy le trano fa tsy misy fa diso hevitra be tsika manao prêt immobilier anao dia raha tsy tafalohanao le vola dia menasenanao aloha dia avy eo lay trano efa nandoavanao vola efa nanome apport anao no mbola mananome pourcentage isam-bolana
dia alaina aminao le trano de lasa ny état ndray verina any amin'ny état ihany le trano de omena olo-kafa ndray de misy olona hafa ndray any dia manao pré de mitovy am'le nahazo anao teo ihany no mahazo an'le olona de vidy manao an'iny trano iny de mipetraka koa quelques mois na quelques années de raha sanatria tsy mahavoaloha satria ny eto ambonin'ny tany dia sarotra de sarotra amin'ny fiainana na de misy aza olona efa mahazo manana karama mandray karama ambony de ambony noho ny fivadibadian'ny zavatra eto ambonin'ny tany dia tsy indraindray de very asa de tsy indraindray tsy mahavoalohan'le izy tsony de sady very asa no very trano de lasa SDF misy ndray hoan'ireo zay efa nahazo an'le izy ohatrany hoe efa voalohan'le izy de anazy ny trano iny dia omeny zanany iny avy eo na mety ho azony zafiny fa raha indray andro ohatra lany le fianakaviana ohatra satria misy mitranga maro de maro zany ho an'ireny trano le hitatsika le alainy mairie de amidy moramora izy rehefa avy eo na ireny trano ruiné reny de vidina moramora de avy eo izy renouvelen'le olona no ataony rénovation ireny dia toy le teneniko teo hoe ritra ohatra le fianakaviana na misy fianakaviana ny alavitra be fa tsy mahafantatra dia ho azy olona efa navita alohan'ny tranony na ny vidy trano coton ohatrany hoe vidiny tonga de nalohan'ny vola le izy na namidiny zavatra tao norinasa na ny moto na ny fiara na ny zavatra rehetrarehetra de nandoavana apport na nandoavana an'le trano directement dia iny raha ohatra ritra le fianakaviana de azony état ihany iny trano iny raha ohatra kosa indray amidiny zanaka satria ny zanaka tsy mitovy amin'ny ray aman-dreny ny zafy tsy mitovy amin'ny fiatreretan'ny ray aman-dreny misy reny olona reny tsy miraharaha trano fa ohatrany hoe be rendrarendrana ilany amin'ny zavatra fa le vola na ohatrany hoe misy zavatra mampalahelo azy le tao trano na mety hoe maty tao ohatra ny fianakaviana ny ray aman-dreny de tsy tia mipetraka amin'le trano roatra ka tsy tiana ofa fa manome souvenir mauvais souvenir ho anazy loatra de amidiny le izy de raha lafo le izy ny vola ho azo tsy mety ho ampiasaina amin'le nitenenitsika teo ihany na iny ampiasaina de hividianany zavatra de miverina any amin'ny état na any amin'ny banque dia ohatr'izay miverina ohatran'izay foana zany le izy ka zay mahatonga anao hoe sika rehetrarehetra eto ambony tany tsy misy tompony zany vola zany tsy tokony atao Andriamanitra mihitsy na hoe anambaniana olona ny andro tsy manana satria tsika mantsy ny akamarozan'ny olona miteny hoe ny olona mahantra de efa diranovana dia mitady sakafo hoanina izy de zay hitany eny hoaniny zay na zay olona mandray azy mampiatrano azy hiatranony de rehefa tsy misy mampiatrano azy de matory any ivelany izy matory any ivelany tsisy atahorany hoe hofinon'olona izy dika zay izy matory tsara fa ho any reo olona zay manakatao kosa zay manakarena ireo olona reo tsy matory tsara akamarozan'ireo olona reo na midoboke izy satria tsy falitsony amin'le fiainany satria ananadoro rehetrarehetra na izy mihinana fanafody mampatory na izy matory miaraka amin'ny pistolet na basy mandidina anazy eo ny etsy andaniny ihany koa ny alarme sy ny rehetrarehetra satria matahotra horobain'olona matahotra ho angalarin'olona matahotra ho angalarin'ny banque ny sasany ny volany matahotra ny rehetrarehetra fa ireny olona tenenitsika reny kosa hoe mijaly ireny olona reny ny aina tsara raha resaka fiainana maha-olombelona tiako tenenina zay no mahatonga an'le message subliminal conscience tsika tsy mahita intsony satria efa somban'le zavatra miverimberina ao amin'ny télé sy amin'ny ainao manjery sy amin'ny radio amin'ny réseaux sociaux simba n'ireny logo reny simba ny fiainana izay sarotra eto ambony tany izany rehetrarehetra zany manimba ny saitsika de lasa le inconscience zany no miasa bebe kokoa stocké ny zavatra eto ambonin'ny tany de raha hainao mitravailler an'le inconscience de hitanao le zavatra miafina ataon'le olona satria tapenana sy mbana am'le zavatra ataon'izy ireo am'le mot subliminal na message subliminal dia tsy miasa tsy de mahita firitsony zany le conscience tika fa la inconscience no mahita azy dia misaorana naharitra hatramin'ny farany satria lavalava ihany zay zavatra nyresaiko teo zay dia manome fisaorana betsaka dia manome ny mametraka veloma mandra-piona dia manaraka indray veloma tompoko